Isokatra ny maraina teo ihany koa ny atrikasa nasionaly mikasika ny zone de libre échange tripartite tonga nanokatra izany ny sekretera jeneraly ny Komeza sy ny minisitry ny varotra teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy. Tombony maro no mety azon'i Madagasikara amin'ny zone de libre échange tripartite raha tsy laza fa tsy ny fitombony ny tsena sy ny famoronana azy raha ny voalazan'ny sekretera jeneraly ny Komeza androany nandritra ny fanokafana ny atrikasa natao ampahafantarina misy kokoa mikasika izany zone d'échange tripartite izay notanterahana tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy. Raha makavokatra vitsy fotsiny tsika ohatrany hoe vary, ny produits concentrés, ny thon, ny crevette, raha reo fotsiny zany hoe ahondrana zany eto amin'ny faritra tripartite dia efa miteraka vokatra sy miteraka asa maro na reo fotsiny arany. Dia na ny vary fotsiny arany raha hoe raisitsika fotsiny na ny vary fotsiny arany dia ho an'ilay mpamokatra vary ilay mpamboly dia efa memanan-karena ary izy ireo avy amin'ny le fanondranana ny vary io. Dia ohatr'izany koa zao ny resaka hoe industrie tany Tamatavy zao dia hitako hoe na hoe ny voankazo eto amintsika fotsiny zao ohatrany hoe navadika jus aleo zany ohatrany hoe reny zany efa azontsika ondrana dia tsy mila miapporter an'ireny jus reny tsontsika fa tsika mamokatra anazy dia manondrana anazy any ivelany dia reny efa miteraka vola ho antsika koa. Nambaran'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana malagasy fa zava-dehibe ny siny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ety amin'ny faritra. Inona marina moa zany zone de libre échange tripartite zany. Zavatra zay moa zava-dehibe satria tsika efa nao an'io signature an'io convention io ka ny ao anatin'izay mazava ho azy ao ny SADC, ao ny Komeza ary ao ny ESI. Votoatin'ilay izy zany mba tena isiany hoe ahoana ny anatsarana ny développement économique et social aty amin'ny région. Raha izay dia ny faharoan'izay koa zany mba tena hoe hisy ny resaka libre circulation ny bien sy ny service. Zay zavatra zay zany anisan'ny tanjona fa ny zavatra tiako tsindriana dia ity izany hoe raha jerena zany ny fanondranana zany amin'ny intra africain dia hitatsika fa tsy ampy dia tsy ampy raha tsy eo amin'ny 12% eo ihany izy zay nefa 70% makany amin'ny Union européenne sy 48% aty amin'ny Asie. Zay zavatra zay indrindra no tokony isian'ny ezaka satria mba azonao saratsaina moa ohatra raha ohatra ka hoe any Afrika Atsimo misy olona mitady vanille dia any Europe izy mividy an'le vanille avy aty Madagasikara. Azotsika zay zany le zay zavatra zay zany no atsaraintsika hoe ahoana ny fomba hanatsarantsika zay mba tena hoe hisy fanakalozana rahabato mivantana aty amin'ny firenena afrikana.